no tsy tonga saigna ary ny zavatra rehetra namboarin'Andriamanitra nitsangana izy nagnamboatra anazy misia bakabaka misia ranomasina misia ny biby mandady sy mikisaka fa rehefa namorona olombelona izy nadoriny najainy nandohalika izy nalaka tany taony karanjao nandohalika izy nomeny voninahitra ny zavatra namboary important aminazy ny zavatra namboary no zay anao mijeranahy important amin'Andriamanitra alleluia sarobidy amin'Andriamanitra nandohalika izy najainy ny zavatra namboary zay zavatra zay mila matonga sainanao ka zay natonga ny Abrahama hoe anao izy no ampinga anao ny valipity lehibe ho ahy alleluia tahin'Andriamanitra anao hoe ka ity androandroany ty ho isy zavatra ikliken'Andriamanitra amin'ny fiainanao iova am'izay ny fiainanao zavatra tsy resinao hatrizay ho resinao am'izay amin'ny anaran'i Jesosy tahiny fanamasina anao androany tahin'Andriamanitra anao androany alleluia alleluia ka ao anatin'izay ny teboka voalohany raha tianao ho tonga aminao ny fitahin'Andriamanitra voalohany dia mila mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra mila mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ndao vakintsika ny bokin'ny Genesis ihany no vakintsika Genesis toko fa 12 Genesis toko fa 12 no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy aroy Jehova tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny avanao ary ny tranony renao ankany amin'ny tany zay asehoko anao tova hoe amen dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady itahanao sy alehibe ny anaranao ary fitahina tokoa ianao alleluia io teny fikasana io natao antsika senao atsika dia zanaky Abrahama zay rehetra mino an Jesosy nateraka tao amin'ny Jesosy mandova ny teny fikasany Abrahama tsy natao voatahy ihany ianao fa natao ho fitahina fa misy toerana mila ialanao zay le izy misy toerana mila ialanao mandehana miala amin'ny taninao sy ny avanao ary ny tranony renao ankany amin'ny tany zay asehoko anao misy karazana toerana zay mila ialanao possible izy io tsy toerana fizika fa toetra mety toetra izy io mety anao mbola karazan'olona miavognavo mety anao mbola karazan'olona moramora vignitry moramora tezitra mety misy zavatra mbola tsy fonao zay le hoe mila miala mety possible ihany koa tegna le hoe toerana fizika toerana arabaky teny izany hoe ny miaraka amin'Andriamanitra raha lasarana bavy dia misy lieu de rendez-vous misy toerana zany efa voatokan'Andriamanitra itahignanao hitanao zao i Elia rehefa nisy fotoagna izy ninjena Eli ninjeny Jezebela de ny ran'Andriamanitra mandiana ozy anao anilany reny ranony Kerita amin'ny tany désert amin'ny tany tsisy ninninona ny ran'Andriamanitra i Eli nandeha tany de nankatoy Eli de lasa izy goeka ho izy irahako amelona anao hitondra mofo siena hitanao tsara am'izany rehefa tonga anao amin'ny toerana nangiran'Andriamanitra anao velona ho azy misy fitahina tonga aminao misy zavatra didin'Andriamanitra ho tonga aminao alleluia amen da tahin Jesosy anao hoe misy lieu de rendez-vous misy toerana efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny olona izay hitahiny fa mila mahay anao mihaino tenin'Andriamanitra mihaino tenin'Andriamanitra
Hitanao ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Deontônomia toko fa 8. Raha mihaino tsara sy mankatoy ny ten'Andriamanitra anao dia ho tonga aminao sy hatratra aminao zao fitahiana rehetra izao. Raha mihaino tsara. Secret zegny mila mahay mihaino ten'Andriamanitra. Mila mahay hoe inona ny zavatra nagniran'Andriamanitra anahy. Zay mila fantarinao. Tsy hoe rehefa nagnano an'izao i ranona dia nagnano an'izao koa anao. Za efa nahita an'izay nisy ambanivolo nandeha hanana zay tamin'ny herinandro lasiny. Dia nisy tovavy araiky zagny rehefa tsy haiko moka le fagnampiana ambanivolo regny, pame, fide, dia rehefa nahazo vola izy nivanga boty fotsy marobe. Dia namidiny ilay boty fotsy dia lafony daholo. Dia nahita igny raika vavy dia nivanga boty fotsy marobe. Tsy nalafo namba raiky, mety sarondrony izy raiky donc boty fotsy jiaby. Mafana ngamba, sady andro mangatsiaka amin'izao. Tsy lafony. Dikan'izay tsy voatery raha ataon'olo dia ataonao. Misy olo raha lasa ranabavy karan'izay, mahita mandehandeha raha ty dia mbo hagnano koa izy. Fa question mipetraka aminao, igny ve nagniran'Andriamanitra anao? Alléluia. Mila mahay mihaino ten'Andriamanitra. Atsika efa manana mpaminany, atsika efa manana solon-tegnan'Andriamanitra ito. Magnome hevitra marobe izaka eto. Araha ireny fô mitondra fitahiana ho anao. Alléluia. Tahian'Andriamanitra anao e. Hitanao ihany koa i Petera, rehefa nagnaraty Petera tsy nahazo. Efa hatry ny ela hatry tamin'ny alina ozy Petera, nagnaratovy teto fa zaho izy tsy nahazo. Jesosy rehefa tonga taminazy, hindrana lakana taminazy, itory filazantsara. Dia hozy Jesosy hoe alatsa amin'ny ilana ankavanana ny aratinao ry Petera. Ny préciseny Jesosy tsara. Ny teny zagny Jesosy. Noho ny teninao izy. Fa teny zagny Petera hoe za ty ne olo efa mahay resaka rato e. Za ty ne olona efa manana expérience amin'ty asa ataoko ty e. Fa noho ny teninao izy tamin'i Jesosy arotsako ny arato. Hitanao tsara amin'izany fa tenin'Andriamanitra. Eo zany départ amin'ny fitahiana. Iny zavatra ny tenenin'Andriamanitra aminao. Iny zavatra nagniran'Andriamanitra anao. Alléluia. Tahiny Jesosy anao hoe départ ny fitahiana tenin'Andriamanitra. Zavatra nagniran'Andriamanitra anao. Alléluia. Tahiny Jesosy anao hoe amen. Ka manomboka androany zay ny zavatra zay mba tsinjova eritrereta. Iny zavatra nagniran'Andriamanitra anao. Satria miaraka amin'Andriamanitra misy lieu de rendez-vous. Misy toerana hoe zay le nagniran'Andriamanitra Abrahama hoe miala amin'ny tanin'ny renao sy ny reninao amin'ny tranonao. Fa mandehana amin'ny toerana zay agnirahako anao. Fa hitahy anao za ary fitahiana tokoa ianao. Avy aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ho tanteraka aminao ny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Avy aminao no hitahiana ny ankohonanao. Avy aminao no hitahiana ny fianakavianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Amen. Dia ny manaraka mila ihany koa anao raha tianao zany tegna le hoe andetra aminao ny fitahiana, mila mahay manaja ny ray aman-dreny ara-panahy. Mila mahay manaja ny ray aman-dreny ara-panahy. Satria io no solon-tegnan'Andriamanitra. Hitanao i Abrahama rehefa nitsofo ny ray aman-dreny rano izy, Melkisedeka ao anaty Baiboly zay ao amin'ny bokin'ny Genesis. Niveriny Abrahama nagnatitra ampafolony zay nitahian'Andriamanitra azy. Indraindray atsika mieritreritra hoe resaka ampafolon-karena zany pastera lalàna, efa bokin'ny lalàna. Ozanao hoe tapitra ny andron'ny lalàna.
efa vaninandron'ny fahasoavana zao ozanao fa tamin'ny andron'ny Abrahama mbola tsisy lalàna fa ny fisaorana na ny ampafolo-karena zay nateriny Abrahama tamin'ny Melkisedeka dia par adoration, par révélation. Alléluia. Fanajana satria rehefa nanome ampafolony Abrahama nitsofiny Melkisedeka rano de lasa izy nandresy koa izy. Izy ka izy mandresy mierigna Melkisedeka. Fanajana. Fa zay zavatra zay ndraindray tsy ampy amitsika. Ny sasany voatsodrano aketo mahazo fitahina izy mandresy izy. Eza toerana andehanana amin'ny barakamba. Na agnaty raha hely mba Jesosy misaotra mankasitraka anao za tegna nandresy za fa agny andehanany voalohany agny tsy voatery amin'ny barakambagna bikizy fa izy mahay raha ataony. Voamafy amin'izay izy avakany mierina aketo ka izy. Misy Madagasikara ve zagny ndraindray karan'izagny mavoatsika pino io fa rehefa miresaka raha karan'izagny alan'olona fa tsy maintsy resahana fô papa misy zanaka ka le resahagna ka zay atonga anao voataka le resahagna anjaran'izay ankato mankato. Alléluia. Fa engany anao ankato amin'ny anaran'i Jesosy par adoration, fanajana, par révélation. Zay no antony nagnamezany i Abrahama ampafolony fisaorana ho an'ny Melkisedeka. Ny ampafolon-karenany raha lasarana bavy ho an'olona mandresy. Ho an'olona mandresy natsapa voatsodrano anao voatanao ary voatsodrano anao voatano amin'ny herinandro ty. Mierigna amin'izay anao mba magnatitra hoe tsy adiniko toerana nitsodrano anahy tsy adiniko le toerana nazoako fahasoavana ary io anisan'ny fitahina ihany koa tsodrano. Ary zay mihitsy izy nitsodrano dia fitahina. Raha teo voatanao mila misy olona mitsodrano anao. Io natonga ny i Jakoba sy Esau niady sodrano. I Esau, i Jakoba tsy niady fanagnany i Abrahama, tsy niady lova tamin'ny Isaka nefa mpanan-karembe. Isaka mpanan-karembe, i Abrahama kakolain-jare mpanan-karembe. Zare tsy niady ondry amanosy sy ny sisa sy voatanisa fa ino ny adivanery zalahy tsodrano. Ka anao tonga eto izovy eo lefa nitsodrano anao amin'ny zavatra ataonao io. Zay ndraindray azaveka ambany volana mananganangana raha fogna zare de tsy voatsanga. Mba mila ray aman-dreny ara-panahy mijoro amin'ny toerana io, mitsodrano io toerana io, mitsanga lasa io. Ilainao zany. Alléluia. Amen. Ka rehefa mandresy anao mila mahay manaja ray aman-dreny ara-panahy. Agnisan'ny fagnajana ray aman-dreny ara-panahy ny fitondranao ampafolon-karena. Ozanao ke nahazo beko avy tamin'ny papanga mba ny paster toky zao toroteny ataovy. Efa zay le révélation nomeny tompo anahy dia zay no ataoko. Tahin'Andriamanitra anao hoe raha faly anao mite afatananao an'ny fanahy masina. Amen na. Zay le izy par révélation natsapa i Abrahama. Ary zay natonga i Abrahama lasa nanan-karembe. Maro zavatra fantany. Pankatoy i Abrahama. Ary ny olona rehefa pankatoy io tsy maintsy lasa lavitra. Ny fankatoavana tsy zavatra moramora, tsy zavatra tsotsotra, zavatra sarotro. Zay mihitsy mahatonga Ray aman-dreny magnazava amintsika eto hoe magnanaova ny tsy fanao raha te hahita ny tsy fahita. Amen. Iny zavatra mbo hitanao sarotra fa nataonao ihany. Iny zavatra hitanao sarotra nangiran'Andriamanitra anao fa nankatoanao. Narary taminao nagnano anazy. Ho hitanao fa hita vokatra be vatanao. Amen na. Fandraindray atsika miaraka amin'ny tompo tianao le hoe Alléluia. Tsotsotra tsotsofina tonga amin'ny destiné za ty Alléluia. Zay le tianao le tsotsofy. Fa
fa misy fotoana izy misy zavatra hitanao tsy tianao atao fa ataonao ihany. Everinao mandraindray zay ty ambany vola agny misy toerana alô ndeha ty pasteur ndraindray tsy tian-tegna fa atao ihany kodao dantary be fotoka be amin'ny désert be fa atao fô satria igny nagnirahany tompo fa ndraindray izy ry havana zavatra agnirahany tompo anao i sarotro mampitsy te hagnano zanga mantsy hagnano an'ity tsony efa raraka hitanao amin'igny raraka nefa hitanao zao vao itompo nagniraka anao ary atsika io koa ndraiky managna karazana etaeta zay fa itoerintsika zay le matetika ampianariny hoe itompo rehefa miteny tsy voatery hoe audible zagny hoe feo arakaraka olo ndraindray amin'ny alalany nofy agnaty nofy izy miteny aminao hoe ndana zao zavatra ataovy fa tsy ataonao ndraindray izy tsindrimandry andro alina misy sasany mahita fahitana ny sasany misy zavatra manery anazy hoe mierinkery agnaty fony akao zao manindry anao fa toerinao le izy votsitra zavatra be da be anao ka manomboka androany maeza miain'ny tompo maeza magnaja ny ray aman-dreny ra-panahy fa ho lasa lavitra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tahin'Andriamanitra anao hoe mitsodrano anao zay ty herinandro pitahina ho anao, herinandro mpandresena ho anao, zay rehetra ataonao mavokatra ho ambinina anao amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao ny ten'Andriamanitra ho amin'ny tantara, bokin'ny tantara, minoan'Andriamanitra fa ho ambinina anao izy. Azafady, minoan'Andriamanitra fa ho tafatoetra anao, minoan'ny mpaminany fa ho ambinina anao. Raha minoan'Andriamanitra zegny anao tafatoetra, tafajoro. Fa raha tianao ho ambinina zagny raha lasarana bavy tahina, minoan'ny mpaminany izy. No zay tsy azo neglizentsika ny mpanompon'Andriamanitra mitaizatsika. Raha tianao anao ho ambinina, minoan'ny mpaminany izy fa ho ambinina anao, ho ambinina anao. Tahin'Andriamanitra anao hoe zay natonga ny fiainan'i Abrahama, raha mandinika anao niavaka i Abrahama. Ary Abrahama ny olona tegna le hitanao hoe tia magnome. Nataon'Andriamanitra modelany i Abrahama. Fony Abrahama Isaka zanany atolotra ho atao fanatitra. Efa dimension ambony zegny raha lasa rabavy, dimension ambony. Zanany zao, zanany nangatagny à l'âge de 75 ans i Abrahama efa nahazo teny fikasagna. 100 taogno izy zay vao nahazo any Isaka, 25 ans ny andro valim-bavaky, 100 taogno izy nahazo Isaka valim-bavaka. Naharitra ihany rangabe tio. De i valim-bavaka hazon'io izy efa 100 taogno io, igny ndraiky nangatan'Andriamanitra ateroa Isaka atao fanatitra. Antony olo akaikinao hoe raha anao zegny karakory hoe fonao. Ozy papa zay aza mandengy de zanakanao efa raiky tokagna igny 5 taogno agnaty 25 ans no nangataka anazy, teraka ndraiky izy hoe atero atao fanatitra. Zay zany natonga ny Abrahama lasa lehibe. Olo io zagny tsy lehibe fatany fa misy zavatra tsy sain'olo atao ataony. Misy zavatra tsy vitan'olo vitany magnano anazy. Engane ho tonga aminao za nyosotra zagny amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tahin'Andriamanitra anao hoe misy zavatra tsy vitan'olo fa vitany. Ary zay ny mahatonga ny ray aman-drenitsika akato lasa mialatsiny za fa lasa misy mialogna. Tia magnome ray aman-drenitsika io. Misy zavatra tsy vitan'olona vitany. Lasa miavaka izy amin'olona jiaby. Amen na? Secret raha lasa ranabavy. Secret. Mety mbola tsy tonga amizay anao fa miezatsy kelikely. Zavatra ka hitanao hoe nagnirahany tompo anaty ataovo. Ary indrindrandrindra raha mba misy zavatra toriny ray aman-dreny, raha mba hitanao hoe tokony soanao ataovo.
tahin'Andriamanitra anao hoe, tahiny Jesosy anao hoe, fahasoavan'Andriamanitra ikorina aminao, ho ambinina anao amin'izay rehetra ataonao, hitany asan'ny tananao Jehova amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amaranantsika anazy teboka fahatelo satria lasa de lasa ny fotoanantsika zao mila manana finonanao. Io tsy afa misaraka rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Mila manana finona. Ny olona tsy mino tsy afaka agnatitra fanatitra zany. Ny olona tsy mino tsy ankatoa tenin'Andriamanitra zany izy. Satria ny antony de tsotra. Ny finona dia zavatra ho an'ny olona tsy hita maso. Manao zavatra zay anao hoe zavatra mbola tsy hitanao. Satria ozin'ny Baiboly hoe ny finona dia fatokina ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Misy zavatra zay